Mazava ny teny ministry ny fitaterany fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro Joël Randriamandranto anio 12 Martsa nandritra ny fiaonany tamin'ireo solombavambahoaka tetsy Tsimbazaza tsy akatona ny sistan'ny Madagasikara na dia maro ary ny mangataka izany manoloana ny fianaky ny aretina coronavirus. Raha ny fanazavana dia ho mafy kokoa ny anjoan'ny Madagasikara amin'ny lafiny toe-karena raha misafidy ny handray izany fanapahan-kevitra izany ny fitondram-panjakana. Amin'izao tsika amin'ny teny izao zany efa misy ekipa mijery hoe ahoana na zahoantsika aminao tsika aloha tsy hanidy mihitsy ny hoe frontière zany satria misy faikatrany be zany ary tsy azo atao foana zany fa tsy maintsy dinihana tsara fa bakranta kosa tsy maintsy miaro ny frontière antsika dikan'izany zany ho jerena analysena amin'izao fotoana izao hoe aiza marina moa no tena misy an'le foyer an'le virus ao a Frantsa sy Europe manontolo dia ireo amin'le misy an'le foyer ireo kosa aloha dia angamba tsy ho avelantsika miditra eto Madagasikara. Nandritra ity fiaonana ity izay nandraisan'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka Hamad Danjara ihany koa dia maro ireo mboafidy no nitaky ny fanakatonana ny tsisy tany. Laza ihany koa reto farany fa na ny mpitsabo aza tsy misy any fari-patitian'izy ireo ka ahoana ny fomba hidiana amin'ny coronavirus raha tafiditra eto izany. Ny zavatra andrasana amin'ny fitondram-panjakana dia fanidiana ny sisy tany rehetra. Zay ihany zavatra angatana zao fa tsy andrasana hoe tonga na misy confirmé anankiray hoe tena voly olona. Itsika mafantatra tsara fa tsika manefa ara-pahasalamana marefa amin'ny zavatra rehetrarehetra. Tsy hiandry olona anankiray hivotsika hoe misy test positif. Itovy avy nandraisan-tenenana député rehetra. Idio io journaliste. Sy misy sy fokotana na ben'ny tanàna na hanana fahefana anidy an'io fa anareo no tokony andraikitra voalohany idio angeky. Raha ny fanazavana nentin'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka dia tsy ny fanakatonana ny sisitany ny vahaolana fa misy ny fepetra maromaro ho raisina. Anisan'izany ny fanamafisana ny fanaraha-maso ny sisitany sy ny fanamafisana ny serasera manodidina ity vialana aretina ity. Raha anaty kantona frontière tsika ny konsekansyny enjana be amintsika. Enjana be satria ny inona ny antony. Ty fahasalamako aminao teo hoe tsy nandeha Moscou anao tsy ahita zavatra eo dia inona nataontsika dia fampijery eto renforcetsika ireo frontière tsika ireo amin'ny contrôle tsy idiran'olo reto tena renforcena ary efa natao ny zavatra zany tamin'ireo ambasady fampiasaka amin'ny ambasady Chine zay anio e dia izay natao matovy voafeny any mety misy fanafody any tsy fantatro fa hikavaka momba an'izay koa zay hoe inona marina nataony no satria plus ou moins stable ny chiffre-ndreo. Mitombony aiay ankehitriny satria raha ny vaovao farany dia efa olona telo ankehitriny no ahitana ity virus ity etsy amin'ny Nosy La Réunion.